raha eo misaotra anao zay mankasitraka anao ny amin'ny fitiavanao ny amin'ny fahasoavanao ny amin'ny famindramponao mbola afahako ndray hitondra fampahirezagna fohy amin'ny zanaka anao jiaby amin'ny tiantoandro ty ka iresaka aminao za agnaty minitra vitsy makasika ny atao hoe fanjakana supernaturel fanjakana supernaturel na hoe fanjakana surnaturel zany hoe tsy miankina amin'ny natura fa zavatra hafa mihitsy avy agny an-danitra io natao hoe fanjakany fahagagana na hoe royaume de miracle io zany a matetika rehefa tsy mahita fahagagana tsony ny olona anankiray de lasa ny intellectualisme no miasa ny intellectualisme zany no miasa ary matetika mantsy a ny zavatra tsy hitatsika mitsikany ohatrany anao zany zao mety tsara mba nagnasitragny olo marary zany tsara mba nandroka devoly tsara mba nandray vola be mba igny ny vongana be ndray mandeha matetika mantsy rehefa zavatra tsy hitatsika amitsika de lazaitsika fa tsy misy ary ao mono sasany milaza sarotra zany lenga zany sy ny sisa satria tsy hitany aminanjy le izy ohatra zao ny vola rehefa tsy anagnanao ny vola anankiray na ny somme d'argent anankiray de lazainao fa difficile be lazahognan'io satria tsy anagnanao le izy mila fantatrao fa mbola tsy tapitra riavany ny andro ny fahagagana ary Andriamanitra tsy meantitra ka hoe niegna ny heriny na sagnatria veritadidy izy sagnatria ny vava tsy meantitra Andriamanitra fosiny Baiboly hoe Jesosy Kristy tsy miova malisa an'io ary mandrakizay ka ao anaty fiangonana matetika misy anreto karazan'olo anankitelo reto voalohany am'izany misy olo agnaty fiangonana io faly mijery fa ro nitahina ro izy tsy ahony faly mijery fahagagana amin'ny fiainan'olona izy ao ndraiky ny sasany faly mandray fahagagana hoe nandray hony izy zany andro nandray fahagagana za igny ro tegna nanaovan'Andriamanitra fahagagana fa misy ndraika izy mihitsy ndray ny faly manao fahagagana zany hoe avy eo anatiny le zavatra no mivoaka raha mahita fahagagana ianao de salama hoe zavatra tsy anagnana zany le izy fa irizy lahy sambatra karaha regny hoe valala tsy an-tagnana magnembagna igny fogna maso mahita fa misy ndraiky le raiky hoe mandray zany hoe zavatra avy amin'olo zany no niraisinao tsy anagnanao zany le izy fa raha ianao mihitsy no mpanao fahagagana de avy ao anatinao zay le izy no nivoaka ity ny tegna plasy tokony ho isy anao tsy haiko hoe izy am'ireo no tegna tianao fa za mampirisika anao tokony ho mpanao fahagagana ianao io ny mahatonga ny olona anankiray tsy mino fahagagana de vokatry ny filazantsara diso zay nataony sasany misy anyriavany karazan'olo mampianatra filazantsara diso hoe ony fa tsy tsara ony zany hoe varigna amina fanasitranina zany fa varigna amin'ino araky varigna amina retigna zany rezy varigna amina vola zany ino ra nombo anao tandragnonao tagny tsy nandeha posy eo kino tsy lanao vola aza mba mety tsara vela tsy aza ampianaragny raha diso ny olo fa mba ny fahamarinany tenin'Andriamanitra lazaina mbola tsy tapitra ny andro ny fahagagana ary lasina bavy mbola miasa Jesosy afaka manasitrany izy afaka magnala problème izy afaka magnova situation zay lazain'olona fa impossible izy mbola tsy tapitra ny andro ny fahagagana ary Jesosy Kristy tsy miovy io omaly an'io ary mandrakizay efa nampianariny fa izy ihany ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tiako milaza aminao fa raha mahita ny Jesosy en tant que mpandrafitra ianao aza mieritreritra fa tsy sezabory ho azonao aminanjy raha zany ny fomba fijerinao an Jesosy hoe Jesosy zany hoe mpandrafitra tsy azo fa tsy latabatra avy aminanjy ianao fa raha hitanao kosa izy mpanao fahagagana de miomany ianao ny ahitany tsy fahitanao ny andray zay mbola tsy niraisinao sy ny sisa ny olona rehetra tompoko de mila fahagagana eny fa na ny mpanotra fivavahana ary mila mirakla reo fa raha vavabe fa moioka le engany Andriamanitra mindra fo aminazy inona moa ny atao hoe fahagagana na hoe mirakla ny atao hoe mirakla na hoe fahagagana dia fidiran'Andriamanitra antsetra amin'ny fomba surnaturel amin'ny fiainanao na hoe amin'ny trangan-javatra anankiray miditra antsetra Andriamanitra amin'ny fomba surnaturel amin'ny trangan-javatra anankiray tsy mitovy ny zavatra normal sy ny zavatra surnaturel tsy mitovy zany
ka za tonga eto tsy resaka zavatra normal ho anao fa zavatra surnaturel no andeha ho resako anao. Azo lazaina ihany koa ny atao hoe miracle dia fivadian'ny trangan-javatra impossible ho lasa possible. Eny atao hoe miracle, fivadian'ny trangan-javatra impossible ho lasa possible. Voninahitra ne dia ho an'Andriamanitra riana. Ary tsy indray mandeha tsindrota atao am-piangonantsika nisy zavatra ohatran'izany. Misy olona efa voalaza efa andeha higadra zao, rehefa nivavahana izy dia navotsotro, afaka izy. Misy olona zay lazaina fa tsy miteraka tsony, rehefa nivavahana izy nahazo zaza, satria niditra nitsetra Andriamanitra tamina zavatra lazaina fa impossible, navadika Andriamanitra ho lasa possible. Ary mbola afaka magnantegna sy mino ianao androany amin'ny anaran'i Jesosy. Miracle ihany koa raha zavaina dia Andriamanitra midefie amin'ny maha olombelona. Midefie zany Andriamanitra, na hoe manao karazana fanamby Andriamanitra hoe nareo olombelona ny zao no hitanareo fa amina zao no hitako. Zay zao tena averimberiko ary dradradradraiko tsy mahamenatra anahy fa zay tsy mbola neritreritra ndeha havita tragno vato be zany amin'ny taogno ty. Tragno kakazo zany teo iarahantsika nahita. Fa mbatongava ianao rehefa aveo fa ho hitanao fa misy tragno vato ao. Fahagagana zao zany. Zavatra neverinay ho impossible fa navadika Andriamanitra, niditra nitsetra Andriamanitra navady no possible. Ka zay zany atao hoe miracle, Andriamanitra midefie amin'ny maha olombelona sy ny zavatra mahazatra. Maro amintsika no matahotra anao miracle satria tsy te hidefie ny zava-misy ianao. Matahotra antsika hitondram-bavaka situation anankiray satria tsy sahy hidefie zava-misy ianao. Ka eto zany isika rehetrarehetra zay mandre anahy eto afaka niasa ao anatinao Jesosy amin'ny fomba mahagaga. Ny ahafahan'ny olona anankiray manao miracle nefany dia avy amin'ny fanahy masina. Tsisy afa-tsy zay. Mandenga izy koa agnano fagagana tsisy fanahy masina. Mampalahelo nefany misy ny ampiasain'Andriamanitra amin'ny fanahy tsy izy. Zay mandeha mamitaka, mandeha magnano zavatra fa hafa. Ka mizara anankiroa nefa ny miracle. Voalohany indrindra amin'izany avy amina safidy sy sitrapon'Andriamanitra. Zay ny fagagan'Andriamanitra zany mizara anankiroa. Voalohany dia ny safidin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe Andriamanitra no ny safidy ary sitraponiny ianao zavatra anankiray. Igny le antsoina amin'ny teny baiko hoe gloire, gloire de Dieu, voninahitran'Andriamanitra, safidin'Andriamanitra sy sitrapon'Andriamanitra. Fa misy indray miracle le faharoa dia avy amin'ny finoana. Zany hoe anao zany mino dia mihetsika Andriamanitra. Satria ozy ny Baiboly ny zavatra rehetra dia hainy mino atao. Ka reto misy dimension anankitelo raha miresaka fagagana antsika, misy dimension anankitelo agnatiny ao. Misy ny dimension ny finoana. Iny zany voalohany igny. Iny zany T1 izy koa klasy vao manomboka mihitsy. Eto zany efa tena gravy ny olo ny finoana efa tena gravy fa kosa tsy ampy ny finoana. Fa raha miroso ndraiky ianao maventiventy kokoa ndraiky izy misy ny antsoina hoe osotra. Finoana zany voalohany ianao le vonandrain'i Jesosy iny dia mino ianao hoe zao hoe hitrangy sy ny sisy. Fa kosa mila ianao ny antsoina hoe osotra na hoe onction. Eto zany zavatra hafa mihitsy ndray ty onction ty. Satria mitranitsetra ny herin'Andriamanitra. Afaka manao fagagana. Fa le anankiray fahatelo voninahitr'Andriamanitra. Gloire de Dieu. Io zany le Andriamanitra mihitsy no ny safidy. Le Andriamanitra mihitsy nanao an'izy satria sitrapony ny ampitrangana izy. Eto zany tsy hay tsony ny agnazavana anazy. Agnazavanao fanagnino tsy hay. Voninahitr'Andriamanitra le izy. Ohatra zao le malemy to mivavadiny tsara endrika. Raha mamaky ianao nandidy azy mihitsy Petera sy John hoe mijere anay ozy. Didiny Petera sy John izy mijere anay. Tsy resaka hypnotisme io, hoe hypnotiseny zareo le olona, hypnotiseny. Tsy zay le izy, tsy hoe hypnotisme. Fa isan'ny varavarana anankiray hidirana hery sy ivoahana hery ny maso. Anao izy koa mitandregny anahy eto zany. Isan'ny varavarana anankiray hidirana hery sy ivoahana hery ny maso. Zay ny tsy de tsara loatra miregny antsika entin'olona mijery boule de cristal regny. Mijery felatagnana regny. Satria fantatsika tsara fa ny oditra, io oditranao io zany dia isan'ny varavarana anankiray io amin'ny ahoana moa zany rentsim-pandrenesana. Ka amin'ny fotoana izy mijery ny tagnanao dia mitady teboka izy, afaka ampidirany force izy. Raha vao jerevanao zany ny tagnanao dia misy point anankiray afaka ampidirany force. Ary afaka mahalala zay mahazo anao izy. Ary tonga dia possédé anao amin'igny fotoana igny.
miditra agnatinao zany le fanahiny ohatra zao Marie sy Elisabeth samy nandray miracle fa sainginy any Marie miracle avy amin'ny voninahitra laza hoe amen miracle avy amin'ny voninahitra fa ny any Elisabeth miracle avy tamina hetsika hitatsika tsara zany magnazava zany le hoe finoana ositra voninahitra Marie sy Elisabeth samy nahazo miracle satria Elisabeth zany efa nitomagny zaza letra fahela izy le vadiny Zakaria ny John fa Marie ndraiky noho nampiasain'Andriamanitra natao fitaovana niteraka ny Jesosy samy nahazo miracle reo fa ny Marie miracle avy amin'ny voninahitra fa ny Elisabeth miracle avy tamina hetsika ny miracle dia mitaky fahasahina raha tia azo fagagana anao mitandregny anahy mila mbô sahy anao misy amintsika reo nge tia hita valim-bavaka fa namba hiditra am-piangonana aby tsy sahany beka dalain'olony beka mitanian'olo way ko hitan'olo nandeha agny eky ko tagny ery valahy eky zahay nefa valahy ataorany mikotagna ananjy tsy magnomena mba 5 000 ny miracle dia mitaky fahasahina ary mila sahy manao hetsika anao androany mba tia hita miracle amin'ny finansinao ve anao amin'ny resaka rabola ndana mba manao fanamby ampitomboy ny fahasahinao aza manaiky anao zavatra kelikely tsony ndana testeo mba manaova zavatra goavana amin'Andriamanitra ka eto zany dia te hivavaka izanizy ianao marary izanizy ianao managna olana mbola afaka manao fahagagana ao fiainanao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy apetrao amin'ny lohanao ny tagnanao ho anao zay mitandregny nyty radio ty amin'ny anara maherin'i Jesosy didiko ny problème arabola didiko ny problème amin'ny tokantrano didiko ny aretina ialana lavitra anao ny herin'ny miracle hikasika ny fiainanao ny herin'ny miracle hanova ny situation zay lazaina fa impossible ho lasa possible ary anao fanamby Andriamanitra ny amin'ny olanao io atonga anao ijoro vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy mahomby azy misy andrata ny fanamasina zay velona sy miasa mandraka androany ameno anao andrakotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen.